ivavakasika tompoko. Indrindra fa lenay Jesosy io raha mbola afaka mandinika amin'ny teninao amin'izao fotoana izao, hahalala ny sakany sy hahavony amin'izay sitraponao tianao tanterahina amin'ny fiainanay. Ataovy mahazo fifaliana ary zahay Jesosy amin'ny fanatanterahana izao video izao, ary ireo zay rehetra manaraka ihany koa izao fanazavana izao dia mba hatakatra izay tianao hambara amin'ny fiainan'izy ireo, hanatanteraka izany sitramponao izany mba hahazoanay ny fiainana avy aminao maimaim-poana. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompona metrana izany vavaka izany, amen. Faly miaraka antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ary dia faly ihany koa ny manome anao izao video de référence izao, satria ity zany no fanazavana manontolo amin'ny antsipiriany mahakasika ny fampiasana ny application baibolitsika. Antsika io baiboly io, antsika izany application zany, ahalalanao bebe kokoa izay tian Jesosy ambara amin'ny fiainanao. Ka ny mampiavaka ny ity video androany ity zany dia tena mifanaraka amin'izay zavatra ao amin'ny Google Play no hatolotra atsika. Zany hoe amin'izao fotoana izao zany efa nidéployeko ny version farany amin'ny baibolitsika efa azonao alaina ao amin'ny Google Play amin'izao fotoana izao. Io izy io ny nouveauté araka ny ambara io, de io ihany koa zany no iangako, ampiasaiko mba hahafahanao mahazo sy mandray ary tsy misy décalage amin'ny fanazavana izay rehetra hatao. Eto ara dia miainga avy amina telefona izay mbola tsy misy baibolitsika, tsy misy ninina ao anatiny, fa de tena hoe vida zany no horaisitsika. Fa amin'ny voalohany zany dia mila aloha isika zany maka ireo resource rehetra ao amin'ny izay ahafahana mampiasa zany baibolitsika zany. Eto zany dia izao tsy voatery izy rehetrarehetra akory no alainao, fa miankina amin'izay tena miinteresse anao. Ohatra ny verset commentaire, ty zany commentaire hitantsika moa rehefa amin'ny fanazavana any, ny study tools, misy ny fanazavana ny contexte historique, ny chronologie sy ny sisa, ny métave ahafahanao mijery ny arbre généalogique ny personnage ao amin'ny baiboly, ny teny fiainana audio MP3 ny teny fiainana, ny baiboly MP3 audio amin'ny teny gasy, ny audio MP3 ny hébreu ary ny audio MP3 ny grec. Ity moa zany de alefako eo amin'ny description zao video zao de ahafahanao zany mahazo azy ireo. Fa ankoatran'izay zany de efa mazava ho azy mba tsy alany andro be atsika hakany izy ireo tsirairay avy, de efa nisy nalaiko maromaro vitsivitsy izy ireo. Verset commentaire ohatra 14 méga fotsiny zany, tsy de ngeda, azonao alaina. Ny study tools .sqlite 430 méga, métave 17 méga kelikely ihany, ny teny fiainana MP3 1,37 giga, ny baiboly MP3 audio gasy 5 giga, ny teny grika 416 giga. Raha hitantsika zany de ny hatram'izao zany ny hébreu mbola tsy nalaiko mba ahafahantsika mahita azy, ny fomba fakana azy de double cliquena zany ity, dia micliquer am'ilay hoe download ianao mba hitéléchargenao azy, dia maka mandeha zany zay téléchargement zay. Fa ny tiako ambara ihany koa zany, raha efa misy olona izay naka nahazo andreo resource ireo, ohatra ny hoe ity AMZT zao ohatra, dia raha sélectionnenao izy io, anileko aloha zany lay copie, raha sélectionnenao izy io de afaka manao ianao ato misy ndreo hoe partagena, dia misy an'ity avokoa tompoko ny logiciel Android, misy an'ity hoe Kickshare ty, raha tsy diso misy application anankiray zay koa ampiasaina na Madagasikara, fa ahafahanao mikopier n'izy io any amin'ny telefonan'olo-kafa, de am'izay fotoana zay tsy mila mitélécharger amin'ny internet tsony zany ianao, fa zay efa nalain'le olona ihany no kopianao adikanao any aminao, dia manamora zavatra zay mba tsy ahafahanao zany mandany andro amin'ny téléchargement. Iandritsika ny fahavitana io, fa
hoaninan'izay zany a dia ny zavatra atao faharoa rehefa vita zay a dia mandeha indray sika any amin'ny ity le antsona hoe racine stockage interne. Ato nahitanao hoe ato zany nahitana ny zavatra rehetra ao anatin'ny telefonanao de cliquenao izy io dia micrée ianao efa nicrée mo zany a teo tamin'ny nandratra satria nisy vidéo tsy nandeha teo de nanao an'izay fa ny zavatra ataoko de tena ho supprimeko mihitsy izy io mba tena hoe miainga de para zéro tsika. Io ny stockage interne ny racine de makato ianao micrée dossier de atsonao hoe baibolitsika atao en majuscule créer de manana an'izay dossier baibolitsika zay zany ianao a dia ao no ametrahanao ireo resource rehetrarehetra zay nalainao zay nilainao de alefanao ao fa mba ahafahantsika mahazo ny rehetrarehetra zany a dia adikatsika daholo izy rehetrarehetra reo a dia alefatsika ao amin'io a dossier io. Dia mandeha zany tsika ty amin'ny download efa azo la hébreu dia sélectionnetsika sélectionnena ny hébreu jusqu'au verse commentary ireo zany a de déplacetsika makany amin'ny baibolitsika de ato izy zany no déplacer ici zao natao zao. Dia rehefa vita zay a dia sélectionnetsika ndray izy rehetrarehetra reo a dia atao hoe extraire ao amin'ny baibolitsika. Tokony ho izy moa zany tokony hébreu extraire mety ho elaela ihany ny mandika azy ireo fa raha azo atao pause ity vidéoko ty zany de ataoko pause de rehefa vita daholo zay copie rehetrarehetra zay zany a dia jeritsika indray ny zava-misy mba tsy ho lany andro lava loatra le vidéo nefa ny amina zavatra zay ataoko hoe tsy de tena ambinambiny no hitantsika. Ireo zany lay copie zay natao efa décompresseko avokoa izy rehetrarehetra dia mba hampisy espace zany a dia supprimentsika ny sasatsasany amin'izy ireo zay efa satria efa vita ny copie reo zip reo zany a ho supprimentsika ny zip reny a am'izay mba malalaka satria efa vitatsika ny copie dia supprimena déplacer vers corbeille de mba azahoantsika espace zany a dia videko mihitsy ny corbeille am'izay mba misy espace satria efa fenofeno kely ihany a ity telefonako ty. Tonga ao baibolitsika zany tsika de mahazo izao dossier zao dia ny manky ato zany de ny dossier anankiray antsona hoe toriteny dia créetsika ihany koa zay dossier zay a antsointsika hoe toriteny dia créentsika dia alefa ny toriteny zay créenao le fichier texte hotsika manazava azy a rehefa avy eo dia ao no apetraka fa ny métave ihany koa zany de ao no apetraka métave zany a dia déplacetsika métave sy ny study tools ary ny verse commentary déplacetsika makany amin'ny toriteny ireo dia déplacer ici. Zao zany a no structure ny zavatra azotsika manana métave isika dia ny verse commentary ao anatiny métave zany hoe ity zany mbola sélectionnetsika ihany koa ty verse commentary ty de déplacetsika makany amin'ny métave ato lasa dossier izy zany bon tsy maninona fa alaitsika ty de ao de raha ny tokony ho izy zany a ity ny contenu rehetrarehetra ny ty métave ty a sélectionnetsika avokoa izy rehetrarehetra de ireo no alefany to déplacetsika ato
zao zany tokony hoendrika ny zavatra azontsika ty zany a dossier vide de tsy maninona reo ny CSV ty le verse commentarie JSON ny ao anatiny raha sokafana de hitanao so iantsika nanan'zay sélectionnena avokoa satria ny créer sous dossier izy de déplacer tsika iny zany a makany makato satria ao izy no mipetraka fichier JSON daholo no ao de cliquer tsika ato amy toriteny ato amy toriteny zany a misy ny MetaV sy ty study tools SQLite ty sy zay rehetra fichier toriteny ananantsika de atao ny MetaV tsika mahita ny fichier CSV sy ny dossier verse commentarie zay misy ny JSON dia rehefa makato amy baibolitsika isika de misy ny toriteny hitatsika teo ny teny misy ny teny fiainana ny inconvénient zany de ny créer ny dossier avokoa izy rehetrarehetra fa alaintsika sélectionnena daholo izy rehetrarehetra zay de déplacer tsika dia apetraka ao ato amty déplacer ici dia ao avokoa izy rehetrarehetra vetivetika ihany zay satria zavatra copie ao amin'izy samin'izy ihany de ny MG ny MG koa zany sahala am'izay daholo zany izy rehetrarehetra ataotsika to de déplacena am'izay hitatsika ihany koa zany ny contenu ny MG de déplacer ici ny MG zany no ngeda indrindra ny lehibe indrindra amin'izy rehetrarehetra mety hitatsika ihany zay atao mba hahafahanao tsy sahirana am'ireny zany mahazo azy rehetrarehetra raha ny amin'ny aty ampita moa de tsy de tena misy anahirana akory zay zavatra zay ny hébreu koa zany de sahala am'izay avokoa izy rehetrarehetra reny le fichier MP3 reny zany a sélectionner tsika déplacer tsika de apetraka ao amin'ny toerana zay tokony hisy azy farany grika de afaka hiditra am'izay tsika amin'ny tena fiinstalena an'le application fa zava-dehibe zay zavatra zay satria io manomboka mampitaraina ny olona hoe atao tsy mandeha tsy araka zay zavatra hitanay zay zavatra nampiseho sy ny sisa fa de zao zany izy de hitanao tanteraka lefa atao amin'ny grika déplacer ici dia manana an'ilay dossier complet zany sika atao amin'ny baibolitsika zany de reo grika hébreu malagasy ny teny fiainana io ny toriteny zay toriteny rehetrarehetra zay SQLite sy ny sisa zay zany a ny atao fikopiena ny resource étape voalohany zay azonao atao sélective izy io ohatrany hoe araka nambarako teo zany ny hébreu fotsiny tianao alaina ny teny fiainana fotsiny na ny ao anatiny ty toriteny ty fa ity toriteny ty zany tsy maintsy créenao ty dossier ty satria obligatoire io zany tsy maintsy micréer an'ty dossier toriteny tsy maintsy misy ny dossier baibolitsika sy ny dossier toriteny zany ao anatin'ny telefonenao mba hampandeny zavatra rehetra eny ary lasa ary tsika tompoko andeha am'izay zany hiinstaller ny baibolitsika dia mirecherche zany tsika atao amin'ny Google Play baibolitsika de io izy io hitany de araka ny nambara atao raha jerentsika ny détailany dia ny version androany zay zavatra vao ny déployeko androany version 7.17.02.63 na azontsika 27 date de mise à jour de ny mise à jour androany no azontsika eto raha ny tokony izy moa ny fanazavany de ny momba ny zava-baovao rehetra izay azo ao anatiny de cliquer-tsika installer zany de lasa izy mi-installe ny application tsika zavatra 184 méga koa io tsy de raha ny tokony ho izy zany zavatra tsy de ngeza be loatra ny tena tsara zany ny maka ny baibolitsika atao amin'ny Google Play ato ny tena tsara fa satria ny mise à jour rehetra de azonao raha ohatra zany efa misy zao ao aminao ny baibolitsika de manao mise à jour fotsiny ianao atao hoe mettre à jour dia sahala amy zavatra natao rehetrarehetra tao rehefa nananao moa reny resource natao tenenina teo aloha reny dia
tsy sahirana koa ianao am'izay fotoana zay fa efa mahazo ny zavatra rehetra. Miandry kely zany tsika amin'ny télécharger ny an'le 184 méga ny baibolitsika de amin'ny installeny a de avy eo a mampiasa azy am'izay tsika ny tondrahana fanazavana ny antsipiriany amin'ny fampiasana azy ty. Zava-dehibe angamba ny eritreretiko zao vidéo zao satria hialana amin'ny tsy fahatombanana isan-karazany. Zao zany de tena mitovy tanteraka zavatra azotsika. Cliquer sur ouvrir de autorisenao satria handika zavatra izy ao amin'ny dossier-nao de io zany zavatra hazo amin'ny voavoalohany. Raha miklika mora mba hiverifieko de tena le version farany tokoa zany io satria misy an'iny YouTube sermon iny. Zavatra voalohany atao zany dia azonao atao ny maketo amin'ity menu ty hanova ny interface. Raha tianao atao amin'ny teny ajanonao amin'ny teny malagasy de klikenao ihany le malagasy de eto ianao no misafidy na ataonao light na ataonao dark na ataonao AMOLED. Za moa zany de matetika lay AMOLED pure black foana ny tiako fa mba hiova kely tsika am'izao de mba hitenenana amintsika hoe azonao atao nge ny manova an'io e na ina andalana ara de azonao atao ny manova azy arak'izay itiavanao azy. Dia zay zany iny ny atao voalohany iny de ny atao faharoa zany de ny miteny amin'ny baibolitsika hoe aiza ny ressource, aiza le ressource le nataontsika tamin'ny voalohany iny le étape de eto amin'ity notification ty ianao no manao an'izay. Io zany zavatra tsy maintsy atao ary na de efa manana baibolitsika renao am'izao fotoana izao efa nadikanao avokoa reny ressource noteneniko teo aloha reny de mila makato ianao manao an'ity notification ty de io izy no manontany anao hoe aiza no toerana misy an'ity toriteny ity zany tadiaviny de raha hitatsika makato amin'ny racine ianao baibolitsika dossier zay nocréena de ity toriteny ity de cliquenao hoe utiliser ces dossiers de autoriser zay milamina tanteraka ny baibolitsika am'izao fotoana zao. Tena mitovy zany am'izay zavatra azoko no azonao hita ao de ny fanazavana ny zava-baovao maromaro zay hita zany no hoentiko manomboka am'izao fotoana zao. Hiditra amin'ny baibolitsika par défaut zany de ity diniko ity no azotsika zany hoe ity ny interface ny baiboly de hitatsika raha miklique am'ity tsika de fa azo zava-baovao nisy fanamboarana zay natao hitatsika fa novaina ny fomba fiseleksionena n'lay baiboly zany dia endrika moderne am'izao fotoana izao. Moderne satria io no ahafahanao mijery hoe inona no ampiasaina, inona ny baiboly ampiasaina de zao no azonao. Raha mijery anao inona daholo ny baiboly misy strong ato de klikenao fotsiny strong de hitanao misy anakenao. Raha klikenao ohatra ny inona daholo ny baiboly en hébreu misy anaky 5 ao de afaka kisakisaka ao. Inona daholo ny baiboly en grec de misy anaky 2 ao de ny ambiny misy 5 zay zany ny zava-misy ohatra de akatsika ny baiboly malagasy ohatra de klikenao go de makato ianao de miova ihany koa ny endrika de ohatrany hoe amaky isika ny rota all toko voalohany ndatsika hoe toko fahatelo no sélectionnetsika de clique hoe go dia klikenao hoe avoay reo andiny de io zany ny rota am'izao fotoana zao azonao angezana kely na ampidipidinina kely na avoaka kely satria ianao nandika an'lay MP3 malagasy dia afaka rota mihaino toko fahatelo. Ny nangatahany rota ny boaza hitondra loloa azy araka ny hevitra natorin'ny Naomi. De hoy Naomi rafozany vavy taminy tsy hitady. Misy grec ao, misy hébreu ao zay nadikako. Raha ohatra zany ianao te haka ndray te hijery ny baiboly en hébreu de klikenao fotsiny lay ato lay hoe hébreu dia ohatra ny tino alaina de clique go de misafidy ianao ny chapitre ohatra dia clique go de avay reo andininy tahaka ny mahazatra dia satria misy baiboly hébreu koa ao amintsika de raha
klika zany ianao أشريها إيش أشر لوها لخ بعد سات رشعيم mahazo ianao ny audio hébreu ihany koa de sahala am'izay ihany koa tompoko ny grec satria misy grec ihany koa ao amintsika de raha haka zao sika anty ohatra io no alaina de clique go de mijery ny ataony matio zany ny par défaut fa ity no alaiko dia chapitre de mikliky go ihany koa aho de avaireo andiny de io zao a baiboly amy teny grika indray zany a de klikenao Παύλος, de Απόστολος Ιησού Χριστού, ny feo κατά επιταγήν Θεού Σωτήρος amin'ny ημών teny και Κυρίου Ιησού. averitsika amin'ny baiboly malagasy le izy de afaka manao recherche ianao eto de ohatra ny MG de zay zavatra malagasy ihany zany zay misy an'io MG io no hitany misy anakidimy ao de par défaut zany ity no alaitsika baiboly katolika na ny baiboly malagasy ity AMG ty clique go dia clique anao am'izay afaka misafidy anao ny chapitre tondeo ataotsika hoe chapitre faharoa no alaina de clique go ianao de avoay reo andininy de mahazo an'izao hitanao fa misy lien izy ty azonao klikena zany de raha mikliky am'ty ianao a de mahazo ny commentaire mahakasika ny zay zavatra ao anatin'io a Genesis toko faharoa andiny voalohany de mamaky ianao mahazo raha ny tokony ho izy zany tsy tokony ho sahirana ianao amin'ny fandinihana azy sy ny famakina sy ny fahalalana an'izay zavatra zay izy io de base SQLite azonao atao zany ny mampiditra azy ary conseiller-ko mihitsy zany ny olona mba hanao an'izay SQLite izy io de afaka amena ny formany de ampidirinao fotsiny hoe ny Genesis toko voalohany andiny voalohany a de zao ny soratra ao anatiny de apetraka ao de lasa mahazo an'izay tsika de tsy sahirana am'izay fotoana zay fa ny strong ihany koa zany dia azonao angalana ihany koa raha ohatra ny mikliky zany tsika amin'ny baiboly zay misy strong ohatra ny io clique go tsika dia avoay reo andininy de hitatsika fa misy an'ireto numéro reto igny de klikenao iny de mahazo ny nombre strong ny mahakasika an'izay teny hébreu zay ianao raha ny grika ihany koa le izy a dia mahazo an'izay koa ianao raha ohatra ka misy strong grika azontsika ny ty origue ty zao ohatra dia origue strong de lay origue teo iny clique go de atao amin'ity zany a maka asika ny any amin'ny tsy ny hébreu fa ny grika ohatra iny no alaina dia avay reo andininy de hitanao fa mahazo ihany koa ianao ny strong ny teny grika zay zany mahakasika niny etape iny azonao atao ihany koa ny mampiasa an'ity raha miverina zao tsika ohatra ny King James clique go dia ozy ianao hoe ny chapitre tsy Genesis fa Leviticus ohatra chapitre 1 go dia ato ianao misafidy ny telo voalohany ihany ny tiako ho azo 1 2 3 de avay reo andiny de ny 1 2 3 ihany no azonao am'izay fotoana zay zay zany ny mahakasika ny dinifo tadiavo ny tadiavo zany de mitady terme ianao mitady zavatra ao anatin'ny baiboly ianao amin'ny teny gasy par défaut fa misy amin'ny teny frantsay amin'ny teny anglisy teny hébreu teny grika raha mijery ny nombre strong ianao ohatra ny hash 434 na ohatra ny hoe hijeritsika ny Noah Webster ny dictionnaire malagasy
ny strong français ty izy ty strong français le izy zay no nanana teo ohatra ny H400 voilà 434 ohatra raha tsy diso fa EA ELOL ohatra de iny zany strong en français azonao raha ampinao G le izy raha ohatra ka ny grec ny tadiavinao de ny tena zava-dehibe de ity dictionnaire baiboly malagasy ty raha ohatra ny misy toriteny zao apetraka aminao ohatra le korintiana asaina ianao hanao ny toriteny ekristiana de misy fitarihan-teny tompoko ato klikenao io de io lava be io mahakasika ny boky ny korintiana epistily faharoa an'ny korintiana raha ny tokony ho izy zany jereo lava be de tsy tokony ho tsy manakambary ianao amin'izay anjara toriteny tolotranao satria misy an'ity dictionnaire baiboly malagasy ty ahafahanao mahafantatra miomana amin'izay rehetra teny ao anatiny ao misy ny reto zany ny bedaga rehetra ny resaka grammaire tsy de anantsika fa na ny mapy ihany koa zany ny carte de afaka mampiditra ny carte ianao tsy sahirana mihitsy amin'ny fampidirana ny carte ampidirinao ny dièse dia zéro de ohatra ny exode nataony zanaky Israely no jerentsika de ireo nianga avy tao Ramesses izy ireo any Goshen de nandeha any Pitom nandeha any Sukot de nandeha any Pihahirot Mara Elim Refidim de ireo zany lalana naleany zanaky Israely alohany natongava ny tany Jericho, Gilgal sy ny sisa de mahazo ihany koa ianao ny morphologie grecque sy ny morphologie ho hitantsika moa iny rehefa pio zay ny mahakasika ny hira moa zany de efa zavatra efa mahazatra ny hira tadiavinao na raha hira firana fanampiny de asinao FF de mahazo klikenao ny tadiavo de mahazo zay nazonao angezangezainy any soratra raha ohatra moa misy feo le izy ny perikopa ny zava-dehibe zany de eto nahitanao ahazoanao ny perikopa klikenao to hoe ampidiro ny daty dia raha ny daty ny amin'ny 22 zao ohatra de klikenao ok de reo no azonao Genesis no torinao alahady fahaenina alohan'ny Pasika fa efa misy ny toriteny tamin'ny omaly efa nampidirinao fa nananao zany izy zao satria nampidiriko tao ny alahady fahafito alohan'ny Pasika de raha mandehtsika aty amin'ny ny toriteny zay nitorina zany de lioka toko fa 7 andiny faraka amin'ny telopolo ka hatramin'ny fa 7 de efa nampidiriko ao tompoko ny taridalana nataony pastora Todsoanjanahary Jean Alphonse efa ao aminao io zany raha am'izao fotoana izao dia tsy tokony hanahiranao fa raha ohatra ianao te hanamboatra sahady ny toriteny zay hiditra hampidirina any amin'ny 22 ty de cliquer ok anao de jerenao eto ambany hoe ina ny anaran'le fichier le fichier zany de hoe ny fichier ilainy zany de hoe alah 6 aloh pasca 2.txt iny de afaka avy hatrany de ampidiriko eto makato amin'ny sermon editor ianao dia eto ianao zany no mandeha hampiditra an'izay toriteny zay raha ohatra zany tsika maka ny toriteny efa nataony pasteur Tody taloha ihany iny ihany no andeha alaitsika ohatra de iny no copie-collena dia io zany lay izy io lay toriteny voire plus de iny rehetrarehetra iny zany no copieko fa copie izy zay de miverina ato amin'ny baibolitsika aho dia koleko de hitanao iny zany iny rehetrarehetra iny izy iny dia ny voalohany fotsiny no amboariko ity partie voalohany ty fotsiny zany no amboariko satria mba tsy andany andro tsika mba miezaka zany tsika mba tsy de tena hoe ho adiny efatra ny videontsika dia klikeko daholo izy rehetrarehetra dia maka ataotsika ngeza be zany iny dia ilay ity karaktera voalohany ity dia maka loko sika de ataotsika hoe red tahaka ny mahazatra de zao raha jerenao zany izy de zao zany no endrika an'ilay toriteny de iny enregistrenao
enregistrenao am'ty dia any amin'ny téléchargement izy zao de makany amin'ny téléchargement tsika tompoko mijery azy a download de io izy io zany lay HTML renomena ho ifanaraka am'izay anjara de ataonao fotsiny hoe ozy anao hoe alah n aloha paska de ataona faharoa de txt de renommé modifienao a de io izy io de iny am'izay no copienao makany amin'ny toriteny déplacenao mihitsy ary stockage interne baibolitsika toriteny dia colenao ato izy de io zany izy io de raha manokatra n'le baibolitsika am'izay anao ny toriteny amin'ny perikopa de ny toriteny amin'izao alahady fahaenina aloha amin'ny paska zao 22 cliquer ok de raha midina ianao a filazantsara toriteny de io le nataontsika io hitanao tsy misy zavatra tokony anahirana atsika zany fa efa ao anaty telefonanao nomaninao le toriteny dia adikanao ataonao sala amin'iny de azonao izy ao de avy eo izy amin'ny format mahafinaritra sala amin'iny fa tsika moa tsy de andany andro anamboatra azy fa azonao ny soratra fotsiny no ataonao ngeza be ohatra mba hahafahanao mahazo azy de io eny ambony oentinao zany baibolinao miaraka amin'ny telefonanao de afaka mijery anao raha ohatra ny hoe nataonao résumé fotsiny io zany hoe zavatra le point fort fotsiny napetraka ao de azonao atao ihany koa ny manao azy anao le izy tsy nao amin'ny telefonanao de anao zay zany mahakasika ny perikopa fa alohany hidirantsika ny ato amin'ny mort zany de hijery ny zavatra ety ambony itsika aloha zany ny ino zany version misy ity zany ny pdf io tompoko ny misy ny pdf rehetrarehetra ilainao amin'ny hafanao fitsipika ny FLM ny lalam-panorena ny FLM ny liturgia ny FLM amin'ny teny gasy ny tiona ho an'ireo mahay resaka mozika sy ny sisa moa zany de manana an'ireny koa ianao afaka hitendritendrenao eo ary ny boky manga ny mpiandry azo angezaina ny le izy raha tianao de mba mahitanao ny soratra zany hoe raha misy zavatra mieritreretinao inona ny ao amin'ny telefonanao avy hatrany raha misy ny lalam-panorenana ohatra ny tianao momba ny lalam-panorenany luterana malagasy tianao zavatra misy zavatra tsy de mazava aminao ka tianao hojerena ao anatiny ao de avy hatrany anao de mahazo any amin'ny manaraka anao foana ny telefonanao tsy miala aminao de azonao zany de zavatra zay ny faharoa zany a de ny annotateur izy ty de nisy fanamboarana natao mba hahafahanao zany a hitanao ataonao ngeda be de ataonao soratra dia za moa zany tsy hamoaka an'ilay stylo satria misy stylo ty telefonako ty fa tsy avoakako le izy fa somary le câble zany mbola miala alaka sao de miala de manjary tapaka ny videoko de tsy te amerina azy tsony manao next anao raha manao previous anao de io le zavatra nataonao zany teo aloha stable be izy am'izao fotoana zao satria namboariko io annotation io taloha izy zany de tena tsy stable fa somary manao zay saipatany fa am'izao izy de afaka misafidy couleur maro ianao zay tianao am'izay karazana couleur tianao de afaka migome afaka mamafa hitanao mandeha ny famafana mamafa ianao de tsy misy olana mandeha tsara stable izy io ny epub araky io teneo premier chargement des epub cela peut prendre quelque temps bokytsika moa vitsivitsy de jereo fa niova ihany koa ny interface nampidiriko nataoko lasa tsaratsara kokoa le izy de maskenao ny anina de afaka mana suivant ianao de mamaky boky epub raha misy olona
efa manana epub ka tiany mba ampidirina ho zaraina amin'ny olona zany a de alefany fotsiny le izy apetraka ao de apetratsika de avy hatrany de azony olona be da be a ampiasaina le izy hatram'izao moa zany fa tsy mahakivy akory io mbola vitsy any mampiasa ny baibolitsika fa fomba mpiainana fomba ny zavatra rehetra io a tamin'ny tenako zay nanao ny créer ny groupe aimpanay loterana malagasy de sahala amin'io ihany koa vitsy kely tamin'ny voalohany fa am'izao fotoana izao efa tonga 8 arivo 7 arivo ny olona satria ny faharetanao amin'ny fanaovana an'le zavatra no mampahomby azy ka tsy tokony ho kivy zany tsika amin'ny hoe fahavitsina ambolohany fa raha consistant ianao persistant ianao a de ho hitanao fa mivaly arak'izay le izy iny zany ny pub ity moa zany efa nambarako teo a ny mahakasika ny fampidiranao ny teny azo de efa hitatsika ity le manova interface teny gasy any fa de iverina am'lay couleur tiako a pure black de ity moa zany efa hitatsika notification rehefa vita amy voalohany iny zany tokony natao voalohany ka rehefa vita efa hitany zany hoe aiza ny toerana misy an'lay toriteny baibolitsika dia manomboka izy manome hoe tianao ve ny izarana de isa maraina zany ianao de mahazo any mana isan'andro io klikenao de mahazo ny mana isan'andro ianao isa maraina am'izay fotoana zay miditra amin'ny mort am'izay aritsika be da be ny ato voalohany zany ny teny fiainana de raha klikenao satria ianao nandika an'lay MP3 de afaka miaino am'izao fotoana zao raha amaky ny tokomany telo io zany isan'andro izy io miova salamo 119 zany zao no azotsika de afaka mamaky ny toko manontolo ianao iny any iny de lokony mavomavo le izy zay toerana misy zay tokony ovakena hitako teo izy teo nandalo tamin'ny masoko teo iny izy iny dia hidio kliketsiaka de afaka mihaino anao tanao satria nandika anao tany amin'ny voalohany an'lay dossier teny de avy hatrany de mahazo isatsika moa zany tsapan'ilay mpanao salamo ry havana fa raha tsy miseho amin'ny tavan'Andriamanitra dia fahoriana sy tomany sy alahelo ny fiainana izany no angatany amin'Andriamanitra mandrakariva hoe ampamirapirato amin'ny mpanomponao ny tany ny teny fiainana tompoko namboariko ihany koa ny interface mba ifanaraka amin'ilay zavatra tena hitany amin'ny teny fiainana any dia ity le MP3 nalainao napetraka eto de ny auteur moa zany mazava ho azy napetraka manentana atsika zany mba hijery amin'ny radio teny fiainana satria ao no azahoana ny zavatra rehetrarehetra dia ny ampitahao raha misy zany ny tenin'Andriamanitra tianao jerena amin'ny baiboly maromaro raha fanomanana avokoa nge zany raha misy toriteny zay tianao tsy ho torianao ohatra ny Matio toko 7 afaka mijery ianao hoe toko 7 ny andiny 10 17 de afaka amenao ny toko voalohany ihany tianao de ampitahao de mahazo ianao ny KJV, ny MG, ny GAS, ny teny atandroy, ny DM, ny MGK, ny KJF, ny NBS sy ny sisa sy ny sisa anomananao an'ilay toriteninao zany de jerenao le version amin'ny teny hafa calendrier ny calendrier DSS zany dia calendrier ny Enoka izy io calendrier zay tsy miova amin'ireny fety ny jiosy reny zany de tsy miova mihitsy izy io fa ny voalohany taona zany manomboka alarobia foana satria alarobia no namoronan'Andriamanitra ny masoandro sy ny volana sy ny sisa dia ny daty ny sabata zany tsy miova mihitsy fa daty fixe foana izy io dia afaka klikenao de hitatsika fa manomboka ny azy zany manomboka mois de mars ny fanombohan'ny taona raha jerentsika zao monf 1 Nissan ny voalohany zany ty volana voalohany ty io zany ny amin'ny mois de mars de hitatsika manomboka alarobia 18 mars zao ny Nissan 1 amty de ity natsona hoe Tekufa zany hoe le andro ray teo alohany iny natsona hoe Tekufa ny 17 mars zany hoe manomboka amin'ny 18 mars zany
ny taona vaovao amin'ny calendrier ny enoka, de ny année ty année ty zany hoe anno mondi zany hoe io zany a no efa nanomboka tamin'ny création no ny siny andro sy ny volana sy ny taona efa misy 5951 de mandeha araka iny a, de ny passover zao de tsy miova fa isaky ny talata foana de 14 Nissan, de ny manaraka an'izay ny fety ny unleavened bread, de misy ny first fruit of barley re zany ny fety ny anna koa, de ny amin'ny volana faharoa dia ny pasaka faharoa second pasque zany a, de amin'ny mois deuxième mois le izy no mipetraka, de ny troisième mois ny Pentecôte, Shavuot, de ty ny Tekova de mivadika indray tsika amin'ny mois 4 amin'ny jiosy moa de ataony hoe tamozy le izy a, de tsy de misy fa ny first fruit of new wine, daty ny first fruit of new oil, ny wood offering any amin'ny Nehemia reto zavatra reto, sy any amin'ny Hagai saingy betsaka ny tsy maharaka azy ny fety ny trompette ary ny fety ny tabernakely, last day sy ny sisa reny zany a, de ahafahanao mahazo ny daty, ary ny avantagen'izy ty zany de na ataonao BC arany ohatrany hoe ny 31 AD klikenao ok, dia AD iny fa ataotsika BC ainy AD moa satria afaka ataonao BC before Christ de mahazo ihany koa ianao. Zay zany ny calendrier DSS. Ny pure KJV Search andany andro mihitsy nanao an'ity zavatra ty satria azahoanao ny ireny le combinaison ny chiffre 7 rehetra zao mitady ny hoe God sy Jesus, God sy Jesus ka amin'ny apinao ny colophone sy ny superscripts, de ny Genesis sy ny Apocalypse. Cliquez run search ianao de hitanao fa 343 occurrence zany hoe 7x7x7 Jesosy. Mitady ianao hoe Andriamanitra sy Jesosy any amin'ny Apocalypse ny boky farany sy ny boky voalohany de mahazo an'izay combinaison zay anao. Fa tsy vitan'io ihany fa raha ohatra ianao amin'ny teny gasy ihany koa, satria misy ny teny gasy raha tianao tadiavina, raha misy teny gasy de azo afaka miteninao hoe any amin'ny epistile ny Paoly inona ny zavatra tianao de ampidirinao ao de mahazo an'izay ianao. Ny conjugateur ny hébreu, ity hébreu ty de tena nasureko mihitsy satria ampiasaiko matetika izy io de tena sura zany fa ny amin'ny hébreu de tena misy ireo verbe zay tena fampiasa de tena sura fa ao reo ary tadiaviko manokana, ny jereko manokana, ny verifieko manokana. Ohatra ny halina zao manger ny foana moa matetika fanomboako de hitatsika izy io de conjugueny amin'ny verbe paal, amin'ny verbe nifal, amin'ireny karazana Binyamin rehetrarehetra reny zany, de matoa izy eto zany de zavatra efa verifie izy zay dika zay tsisy atahorana satria pattern automatique no ampiasainy rehefa tsy misy an'izay zany de mety misy mifandiso eny atsefatsefany eny. Ny tahaka zay ihany koa ny verbe grec, par contre ny grec zany de nampiasa ny zavatra efa misy ao tsy de manana compétence goavana amin'ny grec zany fanaizana tsy zany ny ezahana mba tena zavatra mendrika ny fahasoavan'i Jesosy no atolotra atsika fa tsy zavatra kitoto akory, satria fahasoavana lehibe no azo dira par le conjugué dia conjugueny ny verbe en grec. De ny morphologie ny hébreu ohatra ity zany de ijerenao hitadiavanao ohatrany ny verbe ny verbe inona daholy no verbe nampiasain'Andriamanitra, de jerentsika zany ampidirintsika zany ny strong aloha eto, ny strong diritsika zany ny strong 400
firy moa Dieu lasa aloha cliquentsika ato amin'ny lem numéro strong 434 sa 443 de cliquenao amin'ny recherche ohatra de hitanao de iny zany no ahitanao an'le raha hitady zany ianao ny terme rehetra de misy anankiroa misy an'izay lem zay na ianao ataonao morphologie de mitady an'iny sy ny verbe raha misy verbe ao anatin'iny zany hoe le 443 no jerenao de inona daholo ny ohatra ny hoe ny verbe nampiasainao de ny alainao amin'ny arobasika cliquenao ny arobasika de mahitanao verbe fotsiny ohatra ozy ianao no tadiavina zay verbe rehetrarehetra ampiasain'iny 444 iny de miclique amin'ny recherche ianao de tsy misy verset moa zany tsy misy verbe mahakasika an'iny fa zay ny fomba fampiasana an'iny zavatra iny de ny tahak'izay ihany koa ny grec morphologie ity ny vaovao YouTube sermon izany hoe misy ny toriteny nataon'ireo olo malaza olo patatra mpitoriteny fantatra ohatra zao hijeritsika ny toriteny rehetra zay nataony Dadato Germain dia ampiakaritsika kely de reo daholo ny toriteny zay efa nataony raha mila connexion internet izy zany fa raha ohatra ny ity zao ny cliquentsika Grâce aux nouvelles catégories Vinted, pub moa zany satria pub normal no ampiasaina matetika izy tsy mandeha ny pub Ne vendez pas votre voiture à n'importe qui. de Évitez les galères. Allez sur fa YouTube any mandeha zany hoe tsy mila mitady anao fa ato amin'ny application ihany dia efa mahazo anazy io zany ny azonao avansena ahafahana maheno ny toriteny fiantsoana faharoa dia afaka dia ny fiantsoana ho amin'ny fanomjena hafa ianao raha mijery eny amin'ny boky ny zay fisianana ihany zany sy zay momba mahakasikasika ny zay fokatry ohatra ny zay niny de raha ijery koa sika ny hoe hafa le toriteny pastora Raseta dia ao koa ianao zany mahita de afaka cliquer de mahazo tsika Andriamanitra no manome finoana amin'ny alalan'ny fanahy masina. afaka mijery hafa Ny fanahy masina no manome finoana antsika. iny zany misy ihany koa ny pastora Davida tsy azo adino de ko ohatra ny clique amty avancenao elona ny fanananao rehetra tsy lany zany hoe zany tsy lany tenin'Andriamanitra ianao ao anatin'ny telefonanao fa misy ny zavatra maro izay azo sy azo ampiasana ary indrindra moa mazava ho azy ny ray aman-drenitsika ny eny lava de afaka misy ihany koa ny ao anatiny io zao ny ohatra hoe tantarany neny lava vaninandro zay nanehoan'ny olona ny tsy fankasitrahany ny misionery fotsy hoditra de afaka fandraisana fanasany tompo tao Ankaramalaza tamin'ny io zany de mahazo ianao tsy very andro tsy lany andro ao tena miprofite ny zavatsoa azo avy amin'Andriamanitra farany ny insight Bible ny insight Bible zany de efa nisy fanamboarana lehibe natao tao anatiny iny zany le endrika tsara azo fa ny KJV plus zany no ampiasainao de ataonao ngedangeda ny polisy de raha ohatra zao tsika hijery ny Samuela faharoa toko voalohany ny andininy voalohany de io fa mipoitra le izy dia afaka jerenao aloha ny strong iny ianao mahazo ny strong io en français être origine tsy haiko mihina moa ny cliqueko teo impasse fa être no anina na ohatra ny after zao ahar hash ebaka io ny strong de io ny isany de traduction amin'ny second io ny traduction de ny occurrence ary jereny rehetrarehetra iny tena complet tsy anahirana anao dia ny metave amizay de io izy io amboalohany tsy maintsy manao an'iny izy
iny izy ny maka mandika micréer an'le base de données de iny zany amin'ny étape voalohany any izy ny manao an'iny ka ngedangeda izy io satria misy an'ilay commentaire JSON, misy an'ilay zavatra be da be ao anatiny de tsy maintsy amin'ny voalohany aloha zany anao de miandriandry kely de hitanao import terminé de am'izay fotoana zay zany mivoaka am'izay ny site engine de mahazo anao 14 mots ao anatiny misy verbe anankitelo io de ireo ny mot clé ny strong number fahitatsika reto le personnage mentionné raha ny mahakasika Saoly de io ny toerana nahaterahany dia i Saoly de rainy Harmonie, rainy Isboset, rainy Abinadab, rainy Jonathan, rainy Malachis, ny sisa Davida koa de sahala am'izay ireo ny mahakasikasika ny arbre généalogique ny Davida de ny lieu géographique azonao cliquer amin'ny Google Maps efa nanao démo an'io Ziklag aizany référence croisée iza ny mpanoratra ny chronologie de ity zany commentaire biblique ity le fichier JSON de analyse théologique contexte historique question de référence sy ny sisa reny zany dia azonao ampiasaina mba hahafahanao mahazo ny zavatra rehetrarehetra ny étude ao anatiny ao de raha ohatra ny hijery hafa indray tsika fa raha tsy de zay ny manahirana anao fa afaka mijery anao ohatra hoe baiboly malagasy tsara ihany koa ny interface-n'izy ity zany de mba hahafahanao moramora ny hahazo ny zavatra zay tianao azy zany de afaka manao an'izay anao fa raha ny Insight Bible zany de tsy maintsy le KJV plus ihany no ampiasainao boky-ny Esther ohatra mety misy personnage ihany koa anatiny de kliketsiky elaela de miandra ny Insight Bible de mivoaka de reo zany personnage reo ny référence reo nanoratra de ny chronologie ary ny commentaire biblique azo avokoa raha fahitako anazy zao zany de mety tsy voapetraka ato anatiny ny SQLite ny study tools tsy voarainy matoa tsy misy an'ilay Pléiade sy ny sisa fa mila vérifieko study tools.sqlite ao amin'ny metaveve izy zay rentsika faraparany amaraparanatsika ny ty démonstration ty zany raha jerentsika hitanao tsy ao izy zany matoa izy hitanao matoa izy tsy hita teo zay ny antony mora fantatra ihany le izy am'izay fotoana zay de any amin'ny metave ny tokony ametrahana azy zany hoe ity zany adiniko ny nandika azy de ko déplaceko de apetraka ato amin'ny metave de déplacer ici ao izy ao de iny zany no ilainy mba hahafahany manondro ny zavatra rehetra tokony complet am'izay zany zavatra azotsika am'izao fotoana izao raha mijery zany tsika nity King Ahasuerus mila klikeetsika dia Insight Bible jereo fa tsara mihitsy le izy mijanona eto ty zavatra ty chronologie ngamba mila fermena tsy maninona fa fermeko faramparany zany mba ahafahantsika mahita ny zavatra zay rehetrarehetra ataony ty baibolitsika ty raha ohatra na fermeko zany de averiko lansena ny baibolitsika de ny Insight Bible moa zany famaranantsika ny zavatra izay tokony ambara KJV plus juge ohatrany bokyny juge mety possible koa tsisy zavatra zay possible ihany koa zay tsaika na maika loatra na ahoana référence croisée voilà io izy io anareo fa mifermena misy an'ity contexte historique aty zany io zany le contexte historique ty ny zavatra azo avy am'ilay boky am'ilay study tools teo zay tsy hitatsika teo de ny commentaire biblique moa zany mazava ho azy raha misy ny toerana zany de hitanao afaka alainao ihany koa izy am'izay fotoana zay tsy haiko raha misy ity moa zany presque olona zao ny eto
am'ty de raha sélectionnenao elaela izy mba hipoitra de iny ny site bible de hitanao reo zao ny personnage be tabe satria misy personnage be tabe ao i Juda, i Simeona, référence croisée de io le contexte historique ty zany avy am'lay bible de misy an'le commentaire biblique azonao daholo de ny farany zany raha misy toerana aiza moa le nisan'ny Ziklag iny Samuela faharoa angambany izy iny raha tsy diso Samuela faharoa toko voalohany andiny voalohany voilà ity ohatra ty zao misy an'ny Ziklag dia jerentsika reny personnage lieu géographique Ziklag efa hitatsika teo contexte historique dia iny zany ny contexte azo de mahazo ny commentaire atsika zay zany no azo atolotra atsika raha ny tokony ho izy zany raha nanaraka an'le étape rehetrarehetra zay natao teo sika dia tokony manana baibolitsika zay mandeha mifanaraka tsara amin'izay tokony ho azo isika dia sotratsika rehetra naharitra ny aino adiny ray latsaka kely ny fanazavana mahakasika an'izay lavalava de misaotra anao naharitra ny aino ary engany mba hitombo ny olona mampiasa an'ity baibolitsika ty ny fahalalana azy satria azo anao tombotsoa tokoa ny fandiniana azy misaotra indrindra tompoko ary de manao veloma ho an'i Jesosy Kristy tompoany any ny voninahitra